Lafiny ara-tsosialy mitohy ny fametrahany KNAPS ny antsoina hoe club KNAPS Zanjolona isaky ny faritra taorina ny faritra Menabe dia tafatsangana ihany koa ary ny tany amin'ny faritra Anosy esika izay mifanindry andalana amin'ny guichet forain. Taorinan'ny district Ambatolahy, Morondava, Mahabo ary Belles-sur-Tirpiana dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny club KNAPS Zanjolona teto Taolagnaro. Mbola vitsy no mahalala ny momba ny fihina ara-tsosialy eto Madagasikara ka ankoatra ireo fanofanana amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia nanapa-kevitra ny toniam-pitantanana eo amin'ny KNAPS fa zava-dehibe raha dia mbola kely eny fontony no ampahafantarina ny ankizy ny fihina ara-tsosialy. Mahatsapa zany ny KNAPS fa ambany dia ambany ny tapahafantaran'ny olona zany fihina ara-tsosialy zany na dia zofototra izy io. Eo ny tsy fahafantarana nefa misy ihany koa no manao tsintsinona ny fihina ara-tsosialy io na dia mahafantatra ary. Efa misy ihany ny formation ampanaovan'ny KNAPS ho an'ireo mpampiasa sy ho an'ireo syndicat. Efa mahita izay fa tokony hitarina kokoa izay fampahafantarana izay dia nametraka zany izay anty club KNAPS Zanjolona ty zany dia vondrona apetraka any amin'ny sekoly sy ny fikambanana afahana mampafantatra ny lanja amin'izany fihina ara-tsosialy zany ny mazava dehibe an'izany fihina ara-tsosialy zany mba tsy ho ataon'olona tsinitsinona ka hiteraka fahaverezan-jo ho an'ireo mpiaramonina. Ny tao amin'ny EPP Bafalafa eo an-tampon-tanàna Taolagnaro no nanomboana tamin'ny nametrahana ny club KNAPS Zanjolona tao amin'ny faritra Anosy. Tony tamin'ny faritra rehetra dia nisy ny dimy rindrina arahana fihetsika fanentanana momba fihina ara-tsosialy. Nisy ihany koa ny radio crochet na lalaon-tsaina nentina nampahafantarana bebe kokoa momba ny KNAPS sy ireo fihina tolona dia fanampiana ny fianakaviana, ny solon-takaitra ho an'ireo loza am-perinasa ary ny fisotrondronono ny zokiolona. Raha miasan'ny faritra Anosy sy ny KNAPS aty amin'ny faritra zany ny fisian'izao zany izay nisafidiana ny EPP Bafalafa atao karazana piloty roany hitarany any amin'ny Cisco hafa zany. Ankoatra ny fananganana ny club dia ny farana ny zoma lasa teo ihany koa ny guichet forain. Fotoana nandraisan'ny ekipan'ny KNAPS amin'ny teti-vohitra tanana ireo olona manandrara ao amin'ny tahiry-pirenena. Fitetezam-bohitra ny teti-vokotany no natao tamin'izany.